zany dia tonga aty Madagasikara nangataka famafina lehibe tamina manaratanana lehibe fa ny Berklee College of Music ireny ihany zany no tena nanapany zany tonga aty Madagasikara hanao ny concert dia hanao surtout tena tiana atao aty zany dia hanao workshop zany ho an'ny mpianatra sy izay tanora tia lina jazz zany eto Madagasikara satria fantatsika fa tsy dia manana école na mozika firy dia ohatran'ny en tant que hoe olona mivoaka avy tany Berklee ohatran'ny tenako zany dia ohatran'ny te hizara an'izay expérience aviako amin'ny mpitendry tanora malagasy dia zay zany nataony niara-niasa tamin'ny Rariasina niara-niasa tamin'ny Madagasikara indraindray fa ny akabeazan'ny fandaniana nataony zany dia ny Berklee daholo miaraka azy fa tsisy le mianatra sy mianatra tsy dia zay firy no tena zava-dehibe fa le hoe andalina le tiana atao zay angamba no lehibe kokoa ka na mianatra ianao na tsy mianatra rehefa tianao zavatra tsara tsy maintsy mandany fotoana mandany herim-po mandany rondo manao zavatra anankiray hoe mianatra sy mianatra satria be dehibe no manana fahafahana mianatra za mety manana chance be dehibe tafiditra tana Berklee fa tsy ny ankizy rehetra koa no afaka tafiditra any tsy hoe za mahay nidika an'izay fa mba manana le chance zay ako na tafidira nakany fa be dehibe koa nefa ny olona tsy mandalo école fa nefa mandalina izy le mozika dia afaka mamoaka ny zavatra hevitra tiana ataony